Manadinanao zay Andriamanitro fa mangetaheta ny teninao sy ny torohevitrao, ny fanadiovanao sy ny famelombelonanao, mitenena fa miaino ny vahoakanao. Amen. Petera voalohany, toko voalohany, andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo no isiny afatry ny tompo. Teraka indray, zany no mboa hevitra banjintsika. Ka ny andiny fahatelo amby roapolo ihany no raisitsika amin'izany manao hoe fa efa teraka indray ianareo, tsy amin'ny voa mety loha fa amin'ny voa tsy mety loha. Inona moa zany teraka indray zany? Fa na dia Nikodemosy anisany mpitondra fivavahana jiosy tamin'ny andron'i Jesosy tsy nahazo an'ilay izy. Ka nanambarany Jesosy mazava ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahatelo hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa ry Nikodemosy, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha jerenao ilay resaka ny fanaovan'i Nikodemosy tamin'i Jesosy dia tsy azo amin'ilay izy satria ho izy hoe averina ny kibon'ny an'iray ave zany. Efa fantatry Jesosy no tao ambadiky ny fanantona Nikodemosy fa mba te hity tamin'izany fanjakana lanitra zany izy, tena mangaikaika an'izany izy, fa ambarany Jesosy mazava hoe tsy maintsy ateraka indray. Zay ny fepetra. Ka tsy faterahana raha mofo araka ny eritreretan'i Nikodemosy azy hoe averina ny kibon'ny an'iray. Tsy tia nofotsika ankehitriny mbola mety marary ary rehefa maty dia mbola ho lasa vovoka ity. Satria na eo amin'ny Jaona toko fahatelo azy eo amin'ny andiny fahaenina dia milaza Jesosy hoe izay nateraky ny nofo dia nofo, ary izay nateraky ny fanahy dia fanahy. Ka ilay teraka indray na ateraka indray dia ateraka ara-panahy. Dia ahoana indray hoanao zany hoe teraka ara-panahy izany? Isika zao dia efa nampianarina hatrany amin'ny sekoly alala ka hatrany amin'ny katekomenina hoe isika dia samy torotorona tamin'io, efa samy nandova ny fahotana. Ka na jerenao zazakely azy io zanakao io, mahafatifaty azy ilay zanakao dia mpanotra daholo. Efa nampianatra hoe raha hite hijery faratsitratra koa anao dia jereo mitoetra ny ankizy kely rehefa milalao. Fa hitanao zany fitiavan-tena zany. Hanota isika, tsy maintsy miova fo isika, tsy maintsy mandray ny asan'ny fanahy masina isika vao azo ateraka ho zanak'Andriamanitra indray. Ka ilay hoe teraka ara-panahy zany dia tena miova mihitsy ny natiorantsika. Tsy ilay olona natovaota teo intsony. Fa raha mamangy ianao ny fanahy masina dia mahatsiaro an'Andriamanitra ianao, tonga mivavaka ianao, ary tena mibebaka amin'ny fonao ianao. Tsy dia asan'ny fanahy masina zany. Araka ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahavalo any, raha tonga ny fanahy masina ho Jesosy dia izy no ampiaiky izao tontolo izao ny ota. Tsisy olona mavita mibebaka zany raha tsy efa niasan'ny fanahy masina. Ka rehefa tena mibebaka tamin'ny fonao ianao dia tsarovy nateraky ny fanahy ianao zay. Zay le ateraka indray. Olona miova fo ianao zay. Io ilay ambaran'ny Ezekiel toko fahaenina amby telopolo hoe le fo vato lasa fo nofo. Fomba fiteny io zany hoe rehefa vato zany dia mafy. Mafy fo iny a. Fomba fiteny. Tsy mba mety manety tena, tsy mba miaiky fa diso. Lasa fo nofo zany hoe malemy. Ka rehefa tonga tamin'izay dikan'izay ianao tena mibebaka, miova ny natioranao. Dia hoy ny filazan'ny apôstôly Paoly azy amin'ny Kolotianina faharoa toko fahadimy andininy fafito ambin'ny folo hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia ahoana izy? Olo vaovao izy. Zay ny ara-panahy. Raha olona mijery ara-panahy fotsiny tsika dia izy rakoto ihany io, rakoto koa. Fa miova ny fomba fijeriny ao anatiny ao. Lasa miova ny fiainany satria na noavao izay mifanahy. Zay ny ateraka indray. Ka rehefa mazava amintsika ilay hoe ateraka indray dia tonga ho azy ny fanontaniana. Efa mba nateraka indray vera. Efa manana ny topo venao zay hoe fanontaniana mipetraka matetika.
raha ataoko amin'ny fiteny hafa zany dia zao isika ity zany raha marina dia tokony manana anniversaire anankiroa satsy zany inona ny voalohany le naterahana ara nofo ary faharoa naterahana ara palana fa tsisy an'izany io fa hatrany akebondreny dia tonga dia kristianina ho iaho hoe hatrany akebondreny isika dia mpanota daholo nandovaota daholo mba tadidinao ve zany daty zany hoe teraka ara-panahy tokoa anao tamin'izay tena torotoro ny fonao latsaka ny ranomasinao mahatsiary voakasika manokana ianao ny voady manino tao amponao tena mbola tsy misy an'izay ka maheno izao tenin'Andriamanitra zao ianao ny bebanky any fambonatsitara mba tsy verimainy izao fiazakazahana zao fa ninoninona ota vitanao dia vonina andray anao tompo ninoninona lasa ratsanao mahay manavao anao izy dia ny 19 milaza hoe efa teraka indray nareo tsy amin'ny vo mety lo ina moa tiny ambarambo hoe vo mety lo ity le vo mety lo zany dia izao natiora hitatsika izao zay le hoe naturel ny azo ny voankazo ny biby ny olombelona reo fitsika le noarin'Andriamanitra naturellement zany le mbola zavatra tia tany zany rehetra zany dia mbola mety lo daholo amin'ny androm-pahaveloko atsika dia efa mahita an'izany tsika mahita ny dadabe atsika maty mahita ny mento atsika maty mahita ny ala ribaka efa ela be ny resana teo amin'izao tontolo zao zany hoe miasingo amin'ny tontolo iainana manjary misy lavaka be le kristozaonao no ny doro-tanety sy ny rivotra ratsy rehetra afaka ty amin'izao tontolo zao le hita maso atio zany dia mbola voamety ho zay mbola za amin'ny tenin'Andriamanitra azy ka zay rehetra zay zany zay no ambarany torokalina voalohany toko 20 amin'ny 17 hoe ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra fa rehefa mibebaka kosa isika dia manana natiora vaovao ka ny tongotsika ilany ety an-tany ny tongotsika ilany efa makany amin'ny mandrakizain'Andriamanitra ary zay le hoe ateraka amin'ny votsy mety lo le votsy mety lo zany dia zao mahavita mihoatra le lalànany natiora mahavita mihoatra le lalànany natiora zany resaka hoe olona mibebaka zany ateraka indray zany tsisy fanazavana ra siantifika ny afaka manazavana zany satria zavatra ara-panahy zany ny fanahy masina no miasa oloha tsy misy siantifika ny nanazavana zany hoe zao ny fanahy masina zao ny refony zao ny fomba fiasany asan'Andriamanitra zany efa mihoatra n'le lalànany natiora mazatra atsika zany ka rehefa io no miteraka atsika dia nateraka amin'ny votsy mety lo sika ary ny tena ambara amin'ny votsy mety lo dia ny tenin'Andriamanitra tsy ilay tenin'Andriamanitra hoe baiboly dia matiera hoe misy baoritra dia misy taratasy dia misy rano mainty iny tokoa raha doranao mety ho mainty fa le tenin'Andriamanitra zay vakina raisina ko ilay toriana ilay enona iny tsy holevona mandrakizay ary zay manana niny eo ampony dia miaraka amin'Andriamanitra mandrakizay ka dia saro bidy mihitsy zany hoe ianao efa nateraka izay na raha atao miteny hafa hoe ianao manana tompo ao anatinao ianao velomy tenin'Andriamanitra ka ninoninona lasa ratsinao rehefa ny fahafan'Andriamanitra tsy manan-kery amin'ny fiainanao ankehitriny sy ho avy tsoro zany ahatsiarovako ny Isaia zany Isaia 7:20 miaraka mamaky sika hoe isa 2:3 zao mamono fahazoana ambony amin'ny tena ary tsy mitsarovako ny fahotana mba voatsaina no zany fampiren'io tsika fa nateraka tamin'ota dia ambara soratra masina koa mora mivily manao ny ratsy mora mirona manao amin'ny ota mandeha ho azy atsika mihitsy raha vaolona tsy molao amin'ny tompo zany hoe mora mialina
mora makahala, mora miteny ratsy, mora mikasitanina, mora mangalatra, mandeha ho azy zany. Tsisy sekoly zany eny aty kazanao nahita hoe faty-teny momban'ny fanontana. Mahay manota daoly ny olona raha hitanao karazanota tsy mbola fandrenao azy ndraindraiky. Fa zao rehefa tena mibebaka amin'ny fonao anao dia misy opération ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina dia diovinao anatinao ao. Ka ninonina zay mota ratsinao taloha zay ny teny mety hoe tsy ho tsarovako. Zany hoe tsy asiany hery intsony amin'ny fiainanao ankehitriny. Atsika moa dia samy mahita fa matetika ilay olona efa tena ratsy be tany tadio fa any amin'ireo toby any atsimo Madagasikara ny akabiazan'ireo le ray aman-dreny toby ireo misy mpanompo sampy, misy olona tsy mivavaka mihitsy manentsika fivavahana. Fa rehefa tonga eo amin'ilay kion-dalana anankiray hoe mibebaka tena tsy misy maharesy azy. Zany dia ampy anaporofona amintsika hoe rehefa diovin'Andriamanitra ny lasanao tsy misy tokony ataonanao intsony fa tsy hoe menatra anao mivavaka fantafin'ny olona fa nanompo sampy taloha, fantafin'ny olona fa mijangajanga mamitoka be zahatra nanolana tsia. Rehefa manonaiky ny diovy tompo anao dia afaka zany, tsy mitsarovana intsony zany fahotanao zany. Motantara raha misy mahatsiava zany fa tsy manan-kery zany raha tsy hoe ianao tsy mino ny fanadiovan'Andriamanitra. Ity tantarana lehilahy anankiray ity angamba dia ampy atakaratsika zany fanadiovan'Andriamanitra zany. So dia mba misy mahay anarana lehilahy brésiliana izy io, Leandro de Souza ny anarana. Somary nampalahelo kely ihany ny tantarany satria vao teraka mihitsy izy dia nariany ny ray aman-dreniny. Misy amin'izany nareo vao teraka dia nariany ray aman-dreniny, zany hoe tsy nahita ny ray aman-dreniny akozy. Fa fantany ihany moa zany ka teo ariana satria nisy fianakaviana nandray azy nanangana azy dia tsy maintsy lazaina taminy marina. Fa rehefa fantany zay nomboka teo amin'ny fatany rano teo, izy mbola adolatsento telo ambin'ny folo taona dia tena miteraka alahelo be tao anatiny. Zany hoe zaza miariny dada sy neny dia tena mamofo izy te amono teny dia mitantara foana zany areno zany rehefa miresaka manolona. Dia rehefa leomeno azy ny olona satria tsy mety ampahirezina mihitsy izy fa dia mampalahelo tsy zakako tsy ny fiainako za no teny. Dia nieritreretiny hoe angamba soratako eny amin'ny vatako ny zavatra mampalahelo ahy dia amin'izay mitany olona hoe tena mampalahelo ahy. Zany ngefa fahotana zany hoe za dia atao hoe mampalahelo foana dia za ihany ny antrana dia za ihany no enono. Fa fahotana koa zany vao telo ambin'ny folo taona montsy izy dia nanomboka nanao tatouage tamin'ny tenany. Eny soratan'iny zany hoe ireny moa zany ny alahelo ka isaky mahita an'izany olona dia mahita ny hoe malahelo izy. Vokany izy no lehilahy be tatouage indrindra tany Brésil satria efa natratra 5.7 isan-jato ny vatany. Vazao tsara moa zany feno tatouage. Efa natratra 7 ny tatouage. Tatouage koa fampiasana mampiasana ny persila sy ny kavina sy ny sisa rehetra. 7 ny tatouage tamin'ny tenany. Araka ny fijorana vavolombelona atao dia narary ny akabiazany ireny satria misy faritra tena marary tsy mahazaka manao an'ilay izy. Fa nieritreritiny zany manesy lahatra azy dia hoe aleo hitan'ny olona mihitsy no alaheloko. Dia rehefa hitany fa leo azy ny olona fa izy tsy mety ampahirezana dia lasa koa izy nanampy toka sirongoky. Tena bodoboka be sy pisotro be izy. Dia natenay io fa mba afaka ny alahelony zany toka sirongoky zany. Kanefa fantatro tsara fa rehefa mamy dia milady olona manao zavatra tsy mety vao maty koa na erikeloko ny fiarahamonina izy. Efa impetsaka mihitsy izy no mikasa amony teny. Fa ndray andro izy nitsirara teny amin'ny amoron-dalana iny no nisy mpanompon'Andriamanitra nanatona azy. Niresaka azy ny momba an'i Jesosy ka nilaza taminy hoe tena tia anao Jesosy ary izy no maniraka ho eto aminao zao. Dia nahagaga
fa tena nakasika ny fony izay afatra zay fiarahamonina efa manilokilika za efa nareny mpianakaviako fa Jesosy mbola tia dia tena niova ny fiainana nanomboka teo nilasaka ny ranomasiny ary dia nibebaka izy nanomboka teo dia nisoro nanapa-kevitra izy hanaratsy kelikely reo tatoazy ka ny teo amin'ny tarehany no nanomboka nesorony voalohany araka ny fijanona vavolombelona nataony azy mbola nararilavitra noho ny nametrahana azy ny fanalana azy amin'ny laser dia nataony zany satria fa fahatenana vaovao indray hoe tena efa nidiovo ny tompo ao ary tia izy rehefa nitorona hevitra koa izy dia nanao désintoxication zany mba hanalana mieriko toka sy le fiankinandoha amrombonya ary mba tsy hiverenany amin'izany tsony dia lazaiko anao fa tena niova fo leo andro de soza ka lasa mpivavaka mafana fo izy noho izay fibebahana zay raha ataoko amin'ilay lesika atao roa toa dia hoe tena ateraka indray izy ay tsy hiteny foana izy ty fa tena tanteraka ty ho an'ny olona zay tena mandray azy ko tena araka ny fidraona vavolombelona zay avy tena manana zany fiadanako izy lasa nanambady izy mananjanaka izy mazoto miasa mamelona vady aman-janana izy taloha izy isaka mahita olona dia mitantara ny alahelo sy ny fahakeviny fa zao izy dia mitantara momba ny Jesosy ny famonjena nataony Jesosy dia tonga mpitoro ny firazantsara izy toko faotsika amin'ny resaky zao zany no tantaran'ireo andro de soza azo voankarona matatsy namorona akory fa mba ilazana aminao hoe tena misy zany hoe ateraka indray zany manova fiainana mihitsy rehefa mino ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina ianao misy afatra zany matsika rehetra hoe tsy loza zay misy mampalahelo ny fiainantsika tamin'ny taloha tsy haiko ianao koa ngamba nisy nanolana sa narary mafa nanitra fotoana ela ve ianao sa maty voniny ray aman-dreninao sa ianao koa mety efa mba maro lavaka ho eny mety anao mihitsy koa ny nanolana sy ny sisa rehetra zao molazananao raha mbola velona ihany ianao zao tahaka ny nanan'Andriamanitra planina ho an'ileo andro soza mahana planina ho anao izy aza mba isan'izany mamoy fo zany fa ny olona tsy mba manana fanantenana dia tsy misy antenana tsony koa ny aminy ary tena very ianao rehefa mibebaka anao dia mahavita mamafa ny otanao rehetra Andriamanitra ary tsy manakera ny fiainanao ntsony zany tena manafaka anao izy manafaka zany alahelo zany tena fanotra ary reny atonga anao hoe tena zany avokan'Andriamanitra tsapako mihitsy zany zaka aloha tsy zao ankehitriny dia zay mahafatra ny tompo anao azo ateraka indray ianao fa raha tinina le afaka teo dia hoe hoanao zo tompo izao dia izao no mamono ny fahasoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahotana meteza ateraka indray hoan'Andriamanitra ny tokanitra amen.